ninninona aloha ataon'ny fanjakana tsy ho mety mihitsy ary tsy mety ny anaovana daty ny fanadinana amin'ny 14 ozao satria telo volana zay mpampianatra ny grevy tika zany tokony mba misy telo volana ndray hanaovana amin'ny préparation azay irécupérena ny zavatra io fa tsy hoe 2 semaines 1 semaine vao hanao any fanadinana fa nay de tsotra tsy zahay no maniry anao taona fotsy fa rehefa tsy valiny fanjakana kosa zao tolona taonay zao de fanjakana zany a mahatonga ny taona fotsy fa tsy averinay mpampianatra ary satria zay tsy verina hiasa mihitsy raha tsy azo asanjato zao tatantanay